Mbola ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika. Lohahevitra iraindray izay atolotr'Andriamanitra antsika mba ahafahana mampitombo ny fifandraisana aminy dia ilay hoe fifandraisana ho amin'ny famelan-keloka. Ho asaiko ampitiavana ianao fa hisy vavaka izay hotonona hiombona amin'izany vavaka izany isika. Raha tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao sahady izahay. Satria amin'ny alalan'izao taridalana izao dia hitombo hatrany ny fahafahanay mifandray aminao koa mampianaranay ataovy tsapanay amin'ny alalan'ny asan'ny fananao masina ny asarobidiny izany taridalana izany ny teninao ka ho tsapanay sahady tompo ny famelan-keloka ary anananay antoka any amin'ny hoavy. Tonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fifandraisana ho amin'ny famelan-keloka. Mazana ary havana malala dia toa olona marefo sy atao hoe falemena eto amin'ity tontolo ity. Izany hoe olona mahay mamela heloka izany. Toa voambara fa olona tsy manana hazon-damosina fa manaiky atao an'izao rehetra izao. Misy indray aty amin'ny sehatry ny fivavahana manao hoe olona baranahany izany ka izao zavatra rehetra izao dia ho avela avokoa ve? Samy maka sy mandinidinika ny anjara toerana izany toe-javatra izany isika. Fa ao amin'ny fanandraman'ny mpanao salamo izay hitantsika ao amin'ny salamo 70 dia misy filazana toy izao hoe fa Andriamanitry ny famelan-keloka ianao ka miantsa sy mamindra fo mahari-po tsy mahafoy anay. Asan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fifandraisana izay tiany ho ifandraisana amiko sy aminao. Asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina mihitsy ny mamela heloka. Tsy misy tambiny, maimaim-poana. Marina izany satria eo amin'Andriamanitra dia zava-dehibe ny fahafahany mifandray amiko sy aminao. Ary natao no tafiditra ao anatin'izany antsoina hoe fomba azahoana antoka amin'ny fifandraisana aminy ny famelan-keloka. Efa hitantsika talohan'izao fa manana fahadisoana ny maha-olombelona antsika. Ilaina izany famelan-keloka izany. Koa isaorantsika izy ny amin'izany. Raha ny taridalana no vakiana dia hoe fahefana tsy manam-petra izay ananan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ny fahafahana mifandray aminy amin'ny famelan-keloka. Ary fanamasina mihitsy no hery lehibe mitoetra ao anatiny izay mba hahafahantsika mahatsapa izany famelan-keloka izany. Aoka hazava fa ny mampanotantsika mihitsy no mila an'izany famelan-keloka izany. Indraindray manko isika mieritreritra ihany koa manao hoe raha nanao fahadisoana dia soloko fahatsarana iny dia levinao azy iny fa tsindrin'ny fahatsarana. Fahadisoan-kevitra izany ry havana. Tsy maintsy mila famelan-keloka isika. Fa ny tsara ataontsika raha heverintsika fa hanaloka na hamono izany hoe ho fonositsika amin'ny hatsarana izay eritreretintsika fa ho atao ny faharatsiana dia hivoaka ihany izany ary hita miharihary fa mitanjaka isika. Ny famelan-keloka matoa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny planina ahafahana mamonjy ny olombelona dia fantany fa tena ilaintsika izany. Tena fahefana nomenantsika mihitsy mba hahatonga antsika ho zanaka mpandova izany famelan-keloka izany satria ny fiainana mandrakizay dia natao homendrika antsika. Ka raha toa tsy mifanaraka amin'izay atao hoe lova izay isika dia tsy maintsy misy asan'Andriamanitra aloha mampifanaraka antsika dia anisan'izany ny famelan-keloka. Zava-dehibe izy io. Ny taridalana dia milaza mahakasika ilay antsoina hoe fanekena. Ao Matthieu 20:20 dia izy hoe fa ity no rako ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro famelan-keloka. Rehefa miresaka fanekena mantsy isika dia farafahakeliny olona roa mifanaiky. Ary ao anatin'izany fanekena izany dia misy fifanarahana. Ary izany fifanarahana izany dia mifehy ireo izay mifanaiky na roa io na maromaro. Ny zavatra mahafinaritra rehefa mijery ny fomba
nanatanterahan'Andriamanitra fanekena na fifanekena isika dia mahita fa tsy mitakina inona na inona avy aminao izy fa ataony aloha zany fifanekena izany dia antsony ianao hisitraka an'izany tombotsoan'ny fifanekena amin'Andriamanitra izany. Izany ry havana malala dia fomba ary fomba tokana izay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famelan-keloka satria nisy ilay rà izay nalatsaka. Mila finoana zany satria tsy zavatra atao hoe enoina fotsiny. Misy tantara anankiray izay tsy vaovao amintsika dia ny tantaran'ilay ray anankiray maneho an'Andriamanitra mananjanaka roalahy ka ny ray tamin'izy ireo dia lasa naniasi. Zany hoe niala tao an-tranony rainy dia lasa nandany ny fananany manontolo. Efa fantatsika izany tantara izany fa ny zavatra misy dia zao rehefa niverina izy zao no karazana raiki-poim-bavaka izay nataony hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako intsony fa kosa ny rainy nanao tamin'ny ankizilahy hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra bekanjoy azy asio peratra ny tanany kapa ny tongony ento aty ny zanak'ombona fa avonoy ary eoko sika hihinana sy falo fa ty zanako ty efa maty velona indray ary efa very ka hita indray dia ny faly izy. Ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ilay fifanekena dia fifandraisana tsy azo tapahana na ny marimarina kokoa tsy mety tapaka satria avy amin'Andriamanitra fifandraisana mandrakizay. Matoa zany ny olona iray tapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra iny amin'ilay fanekena dia ilay olona mihitsy zany no manao fanahiniana mikomy sy miala. Zava-dehibe ny tombotsoa izay azontsika amin'ny alalan'ity fifandraisana amin'ny famelan-keloka izay entin'Andriamanitra hitondrana antsika ity. Mety mandalo toe-javatra izay tsy araky ny eritreretina isika. Sao ianao mieritreritra manao hoe efa niala tamiko zany fanekena nataon'Andriamanitra zany matoa zao no mahazo ahy. Ny taridalana dia milaza mihitsy hoe ny dragona Satana devoly dia miaraka amin'ny anjeliny izay maro be ka manao ny faraherin'ny rehetra mba hanimbana sy hamotehana io fifandraisana amin'Andriamanitra io. Zava-marina zany, mety efa niainanao zany, efa niaina kokoa zany, fa zao tadidio mandrakariva ary manana fifikirana amin'ny finoana fa raha mbola mamikitra amin'Andriamanitra isika matoky ny fomba fiasan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no miazona izany fifandraisana izany tsy ho tapaka. Hoy izy ato hoe tsy azo tombanana ny fatran'ny fifandraisana ho amin'ny famelan-keloka io. Efa mba mahatsapa misitraka an'izany ve ianao? Efa mba tsapanao ve zany satria azadino fa ny olona mahatsapa famelan-keloka ihany no afaka mamela heloka ny hafa. Ary izay fifandraisana izay raisitsika hitondran'Andriamanitra antsika izay ankasitrahantsika dia izay koa no entitsika mifandray amin'ny hafa. Averina indray mandeha manao hoe izay olona mahatsapa ny asarobidiny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ihany no afaka mamela ihany koa ny hafa. Tsy fahalemena araky ny fihevitra izao tontolo izao ny fafana mamela heloka fa tanjaka ara-panahy ary isaoran'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy dia ilay Andriamanitra ray ny alalan'ny fanahy masina sy Jesosy Kristy izay nandatsaka ny rany dia izany no entina mampitombo ny fahasoavana izay ho antsika araky ny voambaran'ny Petera voalohany toko 2 manao hoe ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadarana. Koa tiana ny hitondram-bavaka ho antsika, efa mivavaka isika koa asaiko ampitiavana ary ianao iombona mivavaka zay tanterahana. Raha tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zay ny amin'izany fifandraisana amin'ny famelan-keloka izany. Ho tsapanay tokoa ny asarobidiny izany ka hisy akony eo amin'ny fahazoanantoka ny ho avy fifikirana aminao ary indrindra ahafahanay koa mifandray amin'ny hafa afaka mamela ny hafa.
raha hoavy-tsoely amin'ny raha olo-lanitra ianao dia hanana antoka izahay ary toy izany koa ireo izay mifampikasoka taminay. Tonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.